Miarabantsika indray dia mahita ny mandehandeha mba mahita ny fandrosoan'ny firenena aty amin'ny toeran-kafa dia lasalasa ny saina hoe ahoana moa no vitan'ny hafa no tsy vitantsika. Dia mandeha koa ny fanontaniana hoe ndre ny olona manana masinina moderina tahaka izao, maninona tsika no tsy manana? Ary nakaiza ireo efa mba nananantsika? Ny marina aloha izany dia samy niainga tamin'ny masinina tsotsotra daholo ny firenena rehetra rehetra e. Tsika efa mba nanana ny antsika fa izay nisy dia teo no nitsahatra, tsy nivoatra, tsy nihatsara fa dia ny efa kely nananana ary manjavona tsikelikely noho ny tsy fahaiza-mitantana. Izany hoe izay aloha mbola resaka hafa indray izay satria n'inona dizy ity ny masinina kely mba nananantsika, ny gara nananantsika ary nakatona. Fitateran'olona izay efa mba nisy teto amintsika dia natsahatra ny ankamaroany ary ny orinasa izay azo lazaina hoe patrimoine, izany hoe vakoka ho an'ny firenena malagasy dia nahodin'ny Rajoelina sy Ravatomanga ka lasa fananan'ny Ravatomanga izao ny lalam-by malagasy teo aloha. Dia hoy ilay manam-pahaizana amin'ny ekônômia iray izay hoe ny manana angovo no afaka mandroso. Tena tsy azo lavina izany zavatra lazaina izany satria raha tsisy ny angovo no hamadihana ahafahana miasa manodina ny akora ho zavatra hafa azo ahodina vola, dia izay no manome harena mampandroso ny firenena. Isika fanampin'izay koa amiko dia ilaina ny manam-pahaizana afaka mamokatra sy manodina ny angovo. Ny antsika ny manam-pahaizantsika ampijaliana, tsy atao misotro rano ary tsy avela mivoatra. Fa raharaha indrindra eto amin'ny firenentsika izany fampianarana izany, fanabeazana sy ny fampianarana sy ny fikarohana ambony ka sady tsy manana angovo tsika no tsy manana manam-pahaizana nefa mampalefa ny akora ananantsika, tany ananantsika fa dia ny fitantanana sy ny toe-tsaina no mamoetra tsy mampandroso ity tanitsika ity. Resaka tramway ity zao eto amin'ny loka eto ity ilay katenera eto am-baravarankely, ilay katenera manome an'ny courant mampihodina ahafahan'ireo masinina mandeha. Dia raha tsy misy ny angovo tsy afaka handeha izany ny masinina. Tramway izany zavatra resaka rivotra izany tsy handeha noviana izany raha tsy misy ny angovo na elektricité ohatr'izao. Teleférika izany tsy afaka hihodina izany raha tsy misy elektricité ohatr'izao. Ny antsika ny angovo efa petraka be mihitsy ny olana amin'izao fotoana satria misy an'ity problème ny Ukraine ity fanampiny. Ny famokarana angovo eto amintsika dia handekaleka no mba voalohany nefa handekaleka efa antitra, efa obsolety, efa lozan'ny toetr'andro ny fitenenana, efa
efapolo taona, mihoatra ny tekaleka. Ny durée de vie na ny fahatezan'ireny turbine ahodina amin'ny centrale hydroélectrique ireny nefa dia eo amin'ny efapolo taona eo no halavany ny ainy zany, ny ahafahany mihodina. Ny fikojakojana tsy ampy, ny fanavaozana tsy misy, tsika mbola manana toerana turbine anankiray tsy nampiasaina hatramin'izay zavatra hafa ny mamaika hanao tramway, vy téléphérique nefa ny angovo entina hanodina azy ary tsy misy, ka dia tsetsatsetsatra tsy haritra izay fa dia samimba amin'ny saina sy mandinika isika mianakavy fa dia tsy hanaiky ho ahodikodin'ny mpitondra lava izao, ka dia mametraka mandram-peona indray tompo lahy sy tompo vavy.